Miarabantsika rehetrarehetra any tokantrano tsirairay avy ihany tonga sondray ato amin'ny canton info tonga sondray ato amin'ny info iray ela tsy nifankahita noho ny asa mandraraha maro izay atao dia tsy tena nanana fotoana firy fa raha vao misy fotoana firy fa misy fotoana kelikely fotsiny dia tsy maintsy ho hitanareo eto ihany. Androany sika hiresaka mikasika manodididina ny fanandevozana malaza ary resahana matetika amin'izao fotoana izao zany resaka andriana, resaka reine, resaka mpanjaka, fanjakana ny mpanjaka ao Madagasikara, ny resaka rova, za tsy resaka rova fa za tsy manam-pahaizana mikasika ny tantara, tsy manam-pahaizana ihany koa mikasika ny fanandevozana fa dia mianatra ary mianatra mandalina dia mandalina, lalina dia lalina, manaraka ireo archive sy manaraka ireo tantara zay nisy hatrizay mikasika zany fanandevozana izany mikasika zany colonisation zany mikasika zany resaka empereur na resaka tantara na resaka mpanjaka zany. Dia androany zany ny resaka resantsika mikasika an'izay satria efa nisy fotoana nanaovany info éveil canton info ny tantarany Madagasikara. Raha nandinika atsika tamin'izay fotoana zay dia ny zavatra noresahana tamin'izay zany rehefa no nesehina ny tracena ny tantara nisy tany aloha tany dia fantatra fa ireo foko miteny bantou no tonga tao a Madagasikara taloha satria raha manaraka isika ny tantara zay avoakan'ireo mpanoratra vahiny na ireo mpanoratra sud africain satria reo manko ny tena anisan'izay mandalina lalindalina kokoa mikasika zay fanandevozana izay amin'ny ranomasimbe indianina iny indrindrandrindra Madagasikara. Dia raha araka ny tantara zay soratan'izy ireo zany dia ozy izy ireo hoe taningazana ony Madagasikara ataoko ony le izy satria tantara soratana arakina sary hosodoko na soratana akoatrin'ireo gazety zay hita tao amin'ny anatin'ny sambo fanandevozana taloha toy ny sambony VOC, toy ny sambony EIC. Dia tamin'ny zany fotoana zany ngazana ony Madagasikara taloha dia nanomboka tamin'ny tongavan'ireo austronosiana tany a Madagasikara dia nanomboka niparitaka ny olombelona ary ny austronosiana no napiditra ny vary sy ny omby sy ny rehetrarehetra tany a Madagasikara. Raha jerevana kosa indray ny tantarany fiparitahan'ireo foko miteny bantou izay anisan'ireo atotrika hoe pygmée na raha vao manomboka ny tsy mihoatra ny 1m50 mantsy izy dia pygmée ny anarany fiantsotsika azy ny taolo fiantsotsika anazy. Ireo olona ireo foko azo atao hoe ireo no atao hoe foko bantou na ny foko miteny bantou izay niparitaka manerana izao tontolo zao na izy tany Israel dia mbola ireo antsoitsika hoe pygmée ireo ihany no tao Israel taloha, tany Afrique du Sud, tany Madagasikara izay mbola misy andiany le antsoitsika hoe Mikea ireny mbola andiany reny. Raha izay zany dia tsy de mitovy, tsy de manaiky loatra le fiteny le manam-pahaizana ny tenako hoe austronosiana no nipoirany Madagasikara. Talohany nipoirana talohany ny tongavan'ireo austronosiana tao a Madagasikara dia efa nisy olona tao, efa nisy olona nipetraka tao a Madagasikara ary ny fihinan'ireo olona ireo dia patate douce na itsotsika hoe fomanga ary noho izany fihinanan'izy ireo zavatra mitovy izany dia zany mahatonga azy ireo fohifohy kely fa tsy mialava na tsy ferana ny fomba fitomboany noho izy ireo tsy mihinana zavatra iray ihany fa noho nanomboka nidiran'ireo austronosiana ireo no napiditra ny vary tany Madagasikara. Tsy izay no resantsika androany fa dia mikasikasika ny tantarany Madagasikara sy ny fomba nidirany izany fa mpanjaka izany tao a Madagasikara. Madagasikara taloha araka ny teneniko teo dia ngazana hoy ireo mpanoratra fa raha araka ny fijerevana ny archive eran'izao tontolo zao
dia ireo foko miteny ny fiteny bantou no efa to a Madagascar taloha ny tongavan'ireo austronesiana. Austronesiana dia vahiny fifangaroan'ireo asiatique. Izany rehetrarehetra zany efa niara-ny asa tamin'ny anglisy taty aoriana rehefa niditra ny hollandais. Ny anglisy tanatin' zany rehetrarehetra zany aloha tsara ho fantatra kely fa efa nanomboka ny falandevozana tao a Madagascar ary ireo slambo sy ireo portugais no nanao izany asa falandevozana zany ary fomba fataon'izy ireo dia olona na malagasy atakalo ranomanitra na atakalo basy, atakalo omby. Fa taty amin'ny tongavan'ireo hollandais taty nanomboka ny fanerasera ny hollandais sy ireo austronesiana atsotsika eto zany fanerasera voalohany tamin'ireo atsotsika hoe merina dia ireo hollandais ireo satria araky ny tantara dia azo verifiena any amin'ny Wikipédia, azo verifiena any amin'izay iverifienao anazy rehetrarehetra dia ny merina no nanao autoproclamation zany hoe ny s'auto-proclamer mpanjaka tamin'izany fotoana zany ary tsy nisy nanaiky na ireo frantsay na ireo silamo na ireo firenena hafa afa-tsy ny anglisy irery ihany no nanaiky an'izany fitondrana mpanjaka izany. Fa efa taty aoriana zay vao nanaraka ny Allemagne, nanaraka ny anglisy, nanaraka ny frantsay. Autoproclamation zany dia zavatra ny volavolain'ireo merina miaraka amin'ireo hollandais no nanaovana izany fanangratana ny tenany ho mpanjaka zany hitondra ny Madagascar. Araky ny tereniko teo dia foko miteny bantou ny tao Madagascar taloha tsy nisy izany resaka hoe fanjakana na mpanjaka zany fa nisy kosa no le lohandohany, zany hoe lohandohany mitondratondra sefosefo. Zay zany nisy tamin'izany fotoana zany fa tsy mbola nisy mpanjaka. Rehefa niditra ny austronesiana dia niparitaka manerana ny Madagascar dia nifanerasera tamin'ireo hollandais ary mbola nanomboka tamin'izany ihany koa no fanombohan'ireo fanandevozana na fandefasana famarotana ireo malagasy antsokosoko na famarotana izany malagasy eraky izao tontolo izao satria efa noresantsika taloha ny Île de Tremblin teo ihany koa rezana ny Cap de Bonne Espérance. Fa raha manaraka ianao zany resaka fanandevozana dia feno Madagascar ny eran'izao tontolo izao. Maro ny malagasy izay namidy nalefa tany Afrique du Sud, Australie, Amérique latine ary tany Amérique hispanique, tany Amerika to Mascarenhas. Mascarenhas dia fivondronana nosy maromaro, fivondronana nosy zany atao hoe Mascarenhas zany. Ny misy karazana fivarotan'izy ireo izany malagasy zany dia fataon'izy ireo atakalo basy na 70 iny dia misy fifanakalozan'ireo hollandais. Tsara aloha fantatra aloha fa tany amin'ny sakalava be tsy misaraka iny na antongilo na be mbotaka na any amin'ny faritra atsimo ny Saint-Augustin iny no nanaovan'izy ireo izany resaka zany hoe tena nivelatra ny fanaovana fanandevozana ireo malagasy ireo. Ary matetika arakaraky ny atsarany, arakaraky ny tanjany no vidin'ireo andevo, ny lehilahy lafolafo kokoa, ny vehivavy ambanimbany vidy kokoa, ny zaza manomboka fotoana ka hatramin'ny 4 taona dia lafolafo kokoa. Fa fanakalozana zany efa nisy tovavy 10 taona iray ary nomena ny anarana hoe Eva Klein izany tovavy zany dia natolotra hollandais anankiray natakalo sotro varahina. Zaza vavy 10 taona natakalo tao atongilo ny sehoany zany zavatra zany natakalo sotro kely varahina. Ny akamaroan'izay ihany koa, ny akoatran'izay ihany koa dia mbola misy ihany koa malagasy manomboka hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 9 taona izay omena atakalo bracelet varahina, omena ireo hollandais ireo anaovana kilalao fonoina zany hoe omena bracelet varahina ny malagasy dia
afaka manome zaza fitotoana ka hatramin'ny fotoana anaovana kilalao anaovan'izy ireo herisetra ary miafara amin'ny famonoana. Ny fomba fiasan'ireo olona ireo tamin'ny zany fotoana zany ihany koa dia atakalo basy ary ireo lohandohany solombavam-bahoaka ireo dia efa nahay ny fiteny vahiny ary ny ankamarozany dia mpandika teny miaraka amin'ny reto hollandais ireto mba anamoramora izany resaka varotra andevo izany. Araka ny teneniko teo dia ny merina dia nanao nandrandra-tena nanao anjaka. Dia move manana anjara kely ihany aloha mba nanana tsipitsipy kely hevitra mba azahoana toro-hevitra amintsika anaovantsika commentaire anaovantsika ady hevitra ao amin'ny commentaire ao. Move izany ve ny zavatra tiana ho isy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria raha mandinika isika tany aloha dia efa nisy ny kolikoly tsy mbola niala tao a Madagasikara mihitsy ny kolikoly nanomboka tamin'ny fahampanjaka. Averiko indray nanomboka tamin'ny fahampanjaka dia efa nisy kolikoly satria izany fivarotana malagasy izany dia niarahana nanaovana kolikoly. Ary raha ohatra horesantsika ilay resaka masavana sy kosey dia kolikoly mpanjaka anakoniady panjaka mpinamana mifakafantatra niady satria i kosey masavana anisan'ilay zanakam-panjaka nahita fianarana ambonimbony koa ny fony lanjam-piainana satria nahita fianarana ka nialonan'ilay mpanjaka anankiray dia nitadiavana tetika zany hoe nisy kolikoly tao anatiny nitadiavana tetika namidy ndesana hoe andia mitahiraka atia na andia mitahiraka amin'izao toerana izao dia lasa namidy efa niresako teto manko izay resaka ny kosey zay. Toy izany ihany koa nahazo an'ilay Nosy Tremblay dia mbola mitovitovy amin'izany ihany koa nasaina namidy nomena ireo frantsay. Nosy Tremblay tsy dia avy ao be tsy misaraka irery ihany fa nisy andian'ireo avy tatia ifitoerana tatia efa niara-niasa tamin'ireo vahiny. Zany hoe tiako tenena zany efa nanome lanjany ireo vahiny, efa nanome lanjany ny vazaha na izany Slambo na izany Comoriana satria Slambo Comoriana sy Portugais nanao namolavola izany resaka fanandevozana zany tamin'ny malagasy alohatany. Dia taty aoriana zay vao nanaraka ny hollandais dia avy eo nanaraka ny frantsay zany efa tao tamin'ny faritry ny Fort Dauphin no nisy ny frantsay fa tsy dia mbola izay resaka fanandevozana zay no nataon'izy ireo fa fitsiriritana any Madagasikara manokana na fitsiriritana ireo vehivavy malagasy efa taty aoriana zay vao nanaraka ilay fanandevozana. Ny tiako tenenina amin'izany ny kolikoly fanandratana vahiny fanambaniana gasy efa nisy tao Madagasikara taloha ary tsy nitsahatra izany na dia nisy aza ireo mpitondra zay niala tsy niaraka tamin'ireo frantsay dia mbola niaraka niaina sy niara-niasa tamin'ny vazaha ihany satria na izany anglo-saxon na izany francophone dia vazaha ihany ny anaran'izay. Na niala anao tamin'ny frantsay niditra anao amin'ny rosianina vazaha zay, niala anao tamin'ny rosianina miaraka anao amin'ny anglo-saxon satria zay manko matetika resantsika anaovantsika resaka hoe ohatrany aloha miala amin'ny francophone fa aloha miaraka amin'ny anglophone mba moderne kokoa na mandrosondroso kokoa. Zavatra mpiara-miasa izy rehetrarehetra reo samy ao anatiny Union Européenne, samy ao anatiny OTAN, samy ao anatiny ONU daholo fa zay tetika fomba fiady zany hoe anglo-saxon mivoaboatra kokoa ny européenne francophone manambanimbany olona nefa mitovy ihany izy zavatra zay fa tokony ny zavatra tokony atao ngamba dia ananana indépendance, ananana fahaleovantena feno. Zany hoe fahaleovantena feno dia malagasy iringiriny malagasy iringiriny ny asa atao rehetrarehetra ireo matière première Madagasikara no ampiasaina ho an'ny malagasy ireo culture ireo
fomba fiainana ireo fomba fiteny ireo fomba firesaka ireo culture malagasy no ampiasaina fa tsy fitsiriritana ny culture ny francophone na ny anglophone satria matetika isika nisy fotoana hoe manaraka ny fitondran'ny rwandais satria rwandais ny ala tao amin'ny union européenne tsy miaraka amin'ny frantsay fa miaraka kosa amin'ny anglisy miaraka amin'ny zany hoe anglo-saxon mivoaboatra kokoa na moderne kokoa na anglo-saxon tsy ohatry zany ny fomba fiainana angambany raha ohatra ka tiandroso fa raha tiandroso dia ilay malagasy anao mihitsiny no jerena zany matetika teneniko foana matetika ampianariko antsika malagasy hoe aleo ilay soatoavina malagasy no jerena ny fotony tsy tokony mianatra ny fomban'ireo vahiny na ny culturen'ireo vahiny na mianatra ny fianaran'ireo vahiny na reo fivavahan'ireo vahiny nefa hatramin'izao fotoana zao na isika tiamerina izany resaka fanjakana na andrina sy andevy zany izy zavatra efa tsy misy tsony amin'izao fotoana zao efa république no iainantsika amin'izao fotoana zao fa tsy tokony asiana resaka andrina sy andevy intsony raha isika iverina amin'izany hoe soatoavina malagasy zany dia tokony ialana ny zavatra mifanakaikaiky amin'ny vahiny na hiditra any amin'ny russe na hiditra amin'ny anglo-saxon encore moins francophone tsy tafavoaka raha tsy alana zay le fomba fianarana malagasy mihitsy no vaina tanteraka inona moa ny zavatra ho azo hianatra ny Napoléon hianatra ny guerre civile guerre de sécession na hianatra ny hira-pirenena vahiny ny hira-pirenena malagasy no tokony ianarana ny tantarany malagasy no tokony ianarana ny soatoavina malagasy no tokony ianarana zany rehetrarehetra zany no tokony ianarana fa tsy ny fivavahan'ireo vahiny izay efa tsy nampivoatra hatrizay mbola tohizana hatramin'izao ny fianaran'ireo vahiny izay nampijirina tao Madagasikara malagasy efa nanana ny fomba fiteny izay fomba fiteny ny tenenin'izy ireo fa rehefa tafiditra ny austronesiana sy tafiditra ireo silamo tafiditra ireo comoriana tafiditra ireo portugais saminaka ny andiandiany faritany tsirairay avy dia napiditra ny fomba fivavahan'izy ireo fomba fitenin'izy ireo mahatonga ny Madagasikara multiculturel samy manana ny fiteniny izany rehetrarehetra izany fa raha ny tokony izy ho anareo mpanaraka na ho anareo zay mahay tantara ho anareo zay mahay tantara Madagasikara ho anareo zay mahay ny fombafomban'ny malagasy tsaratsara angambany raha ohatra ka hiady hevitra amin'izay resaka andrina sy andevy zay dia aleo zay malagasy mihitsy angambany no tsara ampianarina ny malagasy isorina ialana tsy madinidinika ialana tsy kelikely ilay fampianarana izay fampianarana vahiny nampidirina tany a Madagasikara zany tsy midika hoe aza mianatra resaka matematika na resaka fizika na resaka docteur na resaka fahasalamana na resaka zavatra hafa zany tsy midika an'izay fa amin'izao fotoana zao raha mbola miresaka tsika ny pays Afrika francophone dia mbola ny fianaran'ireo France ny fianaran'ireo France Afrique ireo frantsay no ampiasaina amin'izany fianarany izany Afrika zay miteny teny frantsay mampiasa teny frantsay ny fiteny ny fianarana dia ampiasain'ireo Afrika izay miaraka amin'ny anglo-saxon dia mbola izany ihany koa jere fotsiny ny fomba fataon'ireo chinois mahatonga ny chinois zay mivelatra mivelatra matanjaka dia matanjaka ny fiainan'izy ireo sy ny mombamomba ny Chine ihany no ampianariny ny volan'izy ireo ihany no ampianariny no ampiasain'izy ireo fa izy ireo kosa indray tsy nanakana ireo ponina hoe nandeha nianatra namita fianarana nandeha namita fianarana tany ivelany fa na dia mamita fianarana ny ivelany kosa izy ireo dia miverina any Chine ihany mamelatra na mampandroso ny fireneny toy izany zava-misy ao Sénégal mampivoatra ny Sénégal amin'izao fotoana izao dia maro dia maro ny mianatra ny ivelany ary miverina any Sénégal mba ampivoatra izany Sénégal zany ny fianarana zay noentiny tany ivelany ny anarana tany ivelany noentiny tany amin'ny any Sénégal
anokafana izy ireo orinasa ampianarana ireo Sénégalais ary mampivoatra azy amin'izao fotoana izao fa ny zavatra mbola tsy misy ao Madagasikara. Marina fa efa misy ireo izay nandrato fianarana taty ivelany ka niverina any Madagasikara. Nefany ohatrany mbola mivoana any amin'ny zavatra hafa ilay izy fa tsy tena mbola le hoe iverina any Madagasikara dia ampandroso any Madagasikara tokoa ny atao anokatra orinasa ampiasany mezana asa ireo malagasy. Tsy dia mbola izay zavatra zay no misy amin'izao fotoana zao fa dia mbola zavatra hafa. Izay no zavatra tokony atao raha ampandroso ny Madagasikara dia ny fomba fianarana mihitsiny no tokony ovaina voalohany. Izay raha tsy mampianatra ireo malagasy ahafantatra ny tantarany Madagasikara, ahafantatra ny sotroavina malagasy fa tsy ny fitondrana na ny fivavahana na ny ireo culture na vahiny no ampianarana no ianarana dia tsy tavavoaka zany mihitsy i Madagasikara. Satria mako mahatonga ana miteny an'izany ohatrany hoe mahagaga ihany le resaka andrina amin'izao fotoana zao. Arao le tantara tracena le tantara hatrany amboalohany hoe avy aiza moa ny poiran'ny malagasy, iza moa ny tena malagasy, iza moa ny fiteny malagasy izy nampiasaina, inona moa zany austronosianina, inona moa zany fiteny austronosianina ary avy aiza ny poiran' zany austronosianina zany, avy aiza moa ny poirany fahampanjaka na ny poiran'ireo mpanjaka. Ifa nisy mpanjaka ve taloha taizany ny poiran'ireo mpanjaka. Raha manaraka zany tantara zany ianao tokony ho fantatrao hoe nireo merina izay azietika austronosianina niditra tao Madagasikara no nanao ny anandratena surtout proclamer mpanjaka dia avy eo zay vao nihitatritatra hatrany amin'ny faritra na nihitatra hatrany amin'ny faritra dia mbola izy ireo ihany no ny commande na ny bay ka engagné mba tsy ho zany zavatra zany tsony ny izy amin'izao fotoana zao satria efa fitondrana republika ny atsika izao fa tsy tokony asiana resaka andrina na resaka zavatra hafa. Hojerentsika malagasy zany zavatra zany satria na izany resaka na fitononana zany malagasy zany dia zavatra efa tokony ho asiana resaka kely satria tsy misy ifandraisana amin'le Madagasikara. Ka raha ohatra moa Madagasikara ary ny anara Madagasikara nahoana moa tsika miteny hoe malgache na atao hoe malagasy, avy aiza mitovy ane zay ohatra ka tsy tianao ny atao hoe malgache satria ohatrany hoe mal de gâchis ohatrany manambanimbany malagasy zavatra mitovy malagasy zavatra mitovy fotsiny hoe le mal gâche le ch fotsiny ny sorintsika ao dia lasa agasitsika fotsiny hoe malagasy. Ina moa ny idirany malagasy amin'ny Madagasikara, maninona raha atao hoe malagasikara le izy, malagasikara fiantsonana azy ohatra ka iantso ny gasy o malagasy na ny fiteny malagasy fa maninona kosa tsy atao hoe Madagasikara dia gasy zay ngamba manakaikaiky kokoa an'le hoe Madagasikara dia gasy na fiteny gasy, manao fiteny gasy fa tsy manao fiteny malagasy na malgache. Zany hoe rehetrarehetra malagasy zany dia avy amin'ny fiteny ny poitra noentin'ireo Malaisianina tao Madagasikara. Ireo Malaisianina izay azietika ny poitra avy any Malaisie tonga tao Madagasikara na tonga zany fiteny austronosianina zany no nitongafana zany malagasy zany. Ka ho anareo zay mpanaraka tantara aza mampianatra tantara diso tompoko satria any ampianarana tsy nisy zavatra nilaina tsy nisy zavatra tena azo atao hoe ilaina amin'ny fiainana malagasy no ny anarana tany fa maro dia maro ny lainga, maro dia maro zavatra afenina. Raha nampianatra tany nanina moa tsisy nampianatra zany hoe misy gasy atakalo varaina zaza folo taona atakalo sotro varahina, sotro kely varahina, misy zazakely atakalo bracelet varaina omena ireo vahiny anaovany herisetra ary tonga amin'ny fahafatesana. Ireo gasy izay natakalo omby, ireo gasy natakalo ranomanitra
natao andevo niparitaka hatrany a Brésil, hatrany Amérique latine, hatrany Afrique du Sud. Afrique du Sud ny ankamaroany raha nanaraka ny vidéo zay efa nataoko taloha dia efa resaka an'izay fa ny ankamaroany nipoiran'ilay le Afrique du Sud dia ireo olona avy eo atsimo Fort-dauphin ny tena ankamaroany satria noho izy akaiky dia akaiky ny ranomasina miampita kely dia tody any Afrique du Sud dia na ny fombafomba fiainan'izy ireo na ny fombafomba fataon'ireo zoloa fomba fandihin'izy ireo ny herisetra nanan'izy ireo ny loko ny tavan'izy ireo dia mitovy zany hoe dikan'izay ireo malagasy no ireo gasy no nalefa naondrana tany Afrique du Sud ary natonga namorona ilay zolo izany rehetrarehetra zany tsy ampianarina izany rehetrarehetra zany odina tsy fantatra na tsy resahina mihitsy inona ny antony raha ohatra ka tia fantatra ny tantara Madagasikara aleo le zavatra tokony tsara ho fantatra no ampianarina fa tsy fandrirarira amin'ny andrina sy ny andevo amin'izao fotoana zao efa republika zao tsy tokony isina resaka andrina na resaka andevo zavatra efa vita zany zavatra tsy tokony isy ao Madagasikara intsony fa raha ohatra ka tia apiakatra na anondrotra Madagasikara na ny mahagasy ny gasy idea ny fomba fianarana no ovao ampianaro ny zavatra mahagasy anao tatarao ho an'ny faramandimby ny zavatra nisy na nahoana ny fomba nanaovanareo namola volanana zany fanandevozana zany to Madagasikara ary inona ny antony namoronana zany iza avy ireo lohandohany izay efa nanao kolikoly hatrany amboalohany ka hatram'izao mbola mitohy zany kolikoly zany tsy niala zany kolikoly zany hatramboalohany ka hatramin'ny zao fotoana zao na izany fanandevozana zany mbola misy fa amin'ny endriny hafa kosa indray dia izay zany dia Madagasikara tsy tokony afangaro amin'izany resaka malagasy zany na malgasy fa rehefa Madagasikara le izy atao gasy tokoa atao gasy na Madagasikara zay miteny gasy ilay izy fa malaisiana no napiditra zany malagasy zany ary no ny fanerasirana izy ireo tamin'ny aro frantsay no napiditra ilay resaka hoe malgasy Madagasikara dia gasy ny fanafoezana an'izay misaotra anao nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia manome fotoana anao indray amin'ny manaraka ataontsika resaka hafa indray dia ialako tsity raha ohatra ka tsy dia manam-potoana firy iaonako aminareo eto fa raha vao manam-fotoana tsy adiniko nareo isaona nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany veloma daholo